Ametraka fanamby amin'ny fitombon'ny fitokisan'ny mpanjifa azy eo amin'ny fanomezana vokatra azo antoka sy voatily ny orinasa Shell manomboka izao. Isy ny fiara anara-maso isaky ny tombon-dasantsy itily hatsaran'ny vokatra amin'ny fitaovana arifomba antsoina hoe laboratoire mobile. Tsy midika anefa izany fa tsy nisy fanaraha-maso hatramin'izay fa fanamafisana ihany ny fitsirihana izay efa natao. Anana fahafahana ihany koa ny mpitantana ny tombon-dasantsy amin'ny fanamarinana kalitao io ka raha sendra misy ny tsy fahatomombanana dia afaka averina ho amin'ny fikirakarana vaovao ny vokatra. Ny ahafahana miverifia ny kalitao lasa zany dia za eny amin'ny station service dia efa manana ny fitaovana rehetra, ny gérant zany efa manana ny fitaovana rehetra hitsirihana an'ireny. Misy hatrany amin'ny fijerena ny densité ny produit, misy hatrany amin'ny fijerevana hoe misy rano ve ny produit, efa ary fomba daholo. Dia ity laboratoire mobile ity zany mbola manamafy indray koa izay fitaovana efa misy eny amin'ny station izay. Tsy azo averina mihitsy ny mety hisian'ny olana amin'ny kalitao raha ny nambaran'ny tale général ny orinasa Shell no niezaka izay maro hisoroana izany. Nous avons déjà des dispositifs en place. Il y a une procédure à suivre pour retirer le produit et l'envoyer pour retraitement. Si jamais il y a un problème. Mais c'est impossible qu'il y ait des problèmes avec toute la chaîne de contrôle de qualité. C'est ça qu'on nous apporte comme garantie.